Tsara moa manamarika fa ny vangaindrano no nanamariana ny handro esa-pirenena ho an'ny vehivavy ho an'ny eto Madagasikara izay nitariny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voanga Rajaonarimampianina ampitaina amintsika miandalana araka izay mamety azy ihany ny vaovao mahakasika an'izay sy ny sary sy fananetriketrika ihany koa ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ho an'ny Dorcas Fohibe ho ny vonihevitra IKM nisy tokoa ny fitaovam-pivavahana izay nentina nanamariana izany narahan'ireo hetsika maro samihafa. Ny taon-dasany nanomboka nankalaza ny andron'ny vehivavy ny Dorcas Fohibe ao amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity satria nisy ny fitaovam-pivavahana lehibe izay narahana fampiratian'ireo zava-bitan'ireo vehivavy mpikambana eny anivon'ny Dorcas tamin'ny androany maraina. Nisafidin'ny loha hevitra hoe ny fiadanana aneo anao ny Dorcas tamin'ity taona ity noho ny antony mbola mahapetsaka ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Ny sampana Dorcas Fohibe FJKM moa zany dia nanapa-kevitra nanomboka tamin'ny taona lasa hoe andetsika mba hankalaza ihany koa ny andron'ny valomaso. Ny antony manko hitanay any amin'ny isam-pitandremana any amin'ny sodaparitany any dia samy manao fankalazana avokoa dia maninona moa tsika raha andeha iombo andeha iraitsika hivondrona dia hiaraka hankalaza ny andron'ny valomaso. Ka ny mampiavaka ity valomaso ity vao tamin'ny taona moa izy ity no natomboka ka ny mampiavaka an'izy ity zany dia ao anatin'ny taom-pankalazana anankiroa izahay dia ao zany ny 15 taona ny tabita izay rantsana ao amin'ny sampana Dorcas manatanteraka ireo asa fampandrosoana samihafa izay ataon'ny Dorcas ary ny 15 taona ny sampana Dorcas ihany koa. Ka ny teny fanevan'ny 15 taona ny tabita no niraisinay ny voizina amin'izao valomaso izao dia le hoe vehivavy mitondra fandriam-pahalemana miavaka sy mahavita asa tsara zany hoe ny amin'ny fandriam-pahalemana zany izay zany no tena ny voizina tamin'izao andron'ny valomaso izao. Hitantsika fa tsisy tsony ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ary dia antsony ny tompo ny vehivavy rehetra tsy ny Dorcas ihany antso atao ho an'ny vehivavy rehetra amin'ity an'io hitondra izany fandriam-pahalemana zany hoe atomboka amintsika fa vehivavy zany ny fitondrana ny fandriam-pahalemana. Ireo vehivavy izay manan-talenta samihafa toy ny fanaovana sakafo, ny taovolo, ny fikojanana ny tarehy ary indrindra ny fikarakarana ny tokantrano sy ny fahaizana mandamina izany no isany nampahafantarina betsaka indrindra nandritra ny fampiratiana izay natao teny Antsahamanitra. Ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny fampianarana manao sakafo sy manjaitra izay natao teny an-toerana.